tsy nateraka ho resenao tsy nateraka ho resenao tsy mbola miova Andriamanitra tsy miova ny heriny mitsangana reseo ny akivina fa tsy nateraka ho resenao séminaire lehibe Sigoavana manomboka ny sabotsy fa 7 volana novambra fa 9 fa 13 ary fa 30 volana novambra ho avy zao amin'ny 8 ora sasany maraina tsy diso ampianarana anao zanak'Andriamanitra ny fomba fiatrehana ady ampianarana anao ny fomba fiatrehana ny fahavalo ahoana ny atao atonga anao tsy maintsy mandresy manoloana ny ady fa ny baiboly milaza fa manotratra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika ho tanterahana manerana ny trano fivavahana vaon'olo eto Antananarivo indrindra eto amin'ny 3 frères Ndefanambojanahary Jerusalema Karobat eto amin'ny maison Edico Ambomiadana Ampitatafy farany ary amin'ny bus di ary eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny Arevosary andraisanao fampianarana tsy vavaka fotsiny ataontsika tsy délivrance fotsiny ampianatra anao fomba fiatrehana ny ady atonga anao tsy maintsy andresy hitondra ny fampianarana amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala miaraka amin'ireo pasteur mpiara-miasa rehetra eto amin'ny trano fivavahana vaon'olo tsy nateraka ho resenao ampifaliana tanteraka no mbola iarabanatsika mianakavy izay manaraka an'izao fandarana eto amin'izao fahita lavitra androany ity ny tenako mpanolotra ny fandarana totomanana Tedy no miaraka amintsika eto amin'ity androany ity miaraka amin'ny lelan'Andriamanitra pasteur Hertina Randriary Malala Davidson tsikanya itondra karazana famela belaran-kevitra avy ao amin'ny soratra masina indrindra ihany koa itondra fampianarana izay fampahafantarana atsikany sy ny fanitsinana izay diso ary fitaizana atsikany ho amin'ny fahamarinana izany ka dia arabaiko manokana pasteur tonga soa atranitsikany atao anatin'ity fandarana ity fiadarana ny tompo aminao Tedy totomanana sy ireto mpijery ny fandarana ireto misaotra an'Andriamanitra pasteur zafady fatafiditra tanteraka ao anatin'ilay lohahevitra izay matanjaka dia matanjaka araka ny izao ho alefa azafady kely alefa keza misaotra araka n'izy alefatsika ny amin'ny sary ty mihitsy riavako araka an'izao afisage zay hitanao eto sur écran izao tsy nateraka ny oresy zay moa zany pasteur ny lohahevitra zay iarahana andray atao anatin'ity volana novembre ity manomboka izy io amin'ity sabotsy ity sabotsy le 9 ranomarina de mitoy le 16 le 23 ary faranana amin'ny fomba magnetriketrika amin'ny 17 ny volana novembre tsy nateraka ny oresy fa fao ny ranomaso reseo ny fakiviny misy zavatra tahaka an'izao pasteur no zavatra tsikaritra misy ny kristianina na ny pino de olona malahelo ferena no fiantsona azy etsy ankilany kosa nefa pasteur de misy ny kristianina zay mpanakarena sy mpanjato be ny fiantsona azy sambo nomen'Andriamanitra ny 420 ora nomen'Andriamanitra ny 12 volana ireo rehetrarehetra ireo ka ny fanontaniako eto pasteur de tsotra de ny hoe naresinina ny sasany no lasa mpanakarena ary resininina ny sasany no miaina ao anatin'izany hoe malahelo ferena izany de loha hevitra matanjaka be amity volana ty de ny hoe tsy nateraka ny oresy ianao ny zavatra resana mandritra nyty ray volany ty Tedy totomanana de tsy resaka momba ny vola fotsiny tsika tsy resaka momba ny hoe manana tomobile firy ianao tsy resaka momba ny hoe manana trano firy na manana diplôme ohatriny ahoana na efimpiry tany andafy na manambady ianao sa tsy zay fotsiny resahana na manambady ve ianao sa tsy manambady marary ianao sa tsy marary fa ny lohahevitra de hoe tsy nateraka ny oresy ianao misy olona nge manana tomobile fito trano anankitelo sprinter 10 fa resy ara-panambadiana resy ara-panambadiana ampirafisiny vadiny ampijaliny vadiny manana vola 5 milliards any amin'ny banky fa resy eo amin'ny akonany ny zanany vavy miaraka amina vadin'olona zanany lahy fokarongony
zana ny lanakiray jiolahy miaraka amina jiolahy ary mampitabitebiteby aby azandreo manalo sao de maty ny polisy any resy eo amin'ny ankona fa ny vola matanjaka any amin'ny banky misy olona ne mandeha ny tseny ary malafo hatrany amin'ny 150 millions par jour mahazo tombony hatrany amin'ny 25 millions par jour fa resy ara-pahasalamana marary vo tsy mihinana fanafody kely isaky ny adiny ray sasany de tsy mahazo ainy marary ka resaka nanotaninao teo de ny hoe maninona mipanakarena nandresy tamin'inona mozy izy anao de na resy amin'inona ny sasany de resy amin'inona ny sasany zay misy olona nge mpandresy ara-pahasalamana ary tsy mararirary mihitsy ny vatany izy menakavy fa resy atao mitrosan'olona misy olona tena hoe mifankatry izy mivady ary mandresy ny tokantrano izy mivady fa resy atao amin'ny resaka hoe tsy afaka maka izy amin'ny resaka rabola samy manana ny zavatra maharesy azy ny olona samy manana ny zavatra mety mampisongadina azy any keo fa manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao ty de hoe tsy nateraka ho resy anao amin'ny lafiny rehetra ohatra na zany zao ohatra ty ditotomanana fa le any miteny aminao fa za tsy hoe manankarena noho iza za tsy manambola de hoe noho iza za tsy manana milliard zany za tsy hoe manana trano be firy fa sahako milaza fa za kosa mpandresy sambatsy miadaka faly manana filaminatsaina manana fahasambarana manana assurance amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy manana tahotra manana assurance amin'ny zavatra rehetrarehetra zany ny zavatra afahako mirery ary sahako milaza aminao fa raha misy olona voalohany sambatra eto Madagasikara sy eto amboniny tany za anisan'ny voalohany tsy ndriko ihany tsy hoe manan-karena be tsy hoe manambola be tsy hoe manana trano be da be noho iza fa sahako fa manana fiainam-pandresena lazako anao zao ohatra sivy ny any zanako sivy salama tsara sivy tahin'Andriamanitra sivy tsy misy miteny ratsy na ny ray arany zanako sivy tsy misy mifokarongony sivy tsy misy mampitabatabana de tsy tonga ho atrano tsy mitabataba amin'ny zanako zany hoe miady amin'ny zanako de tezitra amin'ny zanako za vao miteny kely mora fotsiny de makatony zanako rehetrarehetra ny teny mora kely fotsiny zao ny ataonareo de manaiky tsisy miady hevitra zany alleloia za tena hoe rehefa mangataka amin'ny tompo misy zavatra ilaiko ny fiainako moa zany tsisy hoe problème zany hoe sao de tsy ampy loka zany tsy za zao mahafinaritra ohatra lazaiko anao tena niady tamina rano zay teo aloha rady ny jiramatsy tonga de nitolotsaina nomen'ny tompo any tranonay eny tapitapitendrombohatra tsy hoe tapitendrombohatra moa zany fa tapony tosy aty amin'ny tapony avoana mihitsy le tosy de nomen'ny tompo tolotsaina nodana manao lavadrano de misy lavadrano zao aminay tsara ny rano am'zany tsara noho ny ranony pompy tsara noho ny ranony jirama tena madio matsiro mamy tena milamina tsy safratorana amin'ny alina tena hoe ny anjelan'i Jehova mitombo manodidina zay no zaraina mihitsy teditotomanana ahoana ny anananao fiainana mahafinaritra fa tsy fiainana mitolila fiainana amin'ny déséquilibre ainao le déséquilibre mandeha ila le ato matanjaka be fiainana le ato ny ato misy zavatra mitolilana marefo de ato ndray ny ansasapy matanjaka be ato amin'ny côté ilany fa le ato marefo de resy foana ny anaran'zany resy foana ny anaran'zany ohatrany hoe raha mpanao baolina eny ambony kianja de matanjaka be ny attaquant fa marefo ny défense
de miditra ihany ny baolina azonao fa mila fiainana équilibré misy équilibre amin'izao vanim-potoana izao ary zany no ampianarana ahoana ny fomba fiatrehana ny oady izay tsy mety resinao io tsy mety resinao io ohatra fotsiny ena zao ohatra resahako amin'ny Teddy Totomanana fomba fiady resahako fotsiny zao ohatra inona ny mampiavaka ny mpanan-karena sy ny manitra ao amin'ny Facebook inona ny mampiavaka ny olona matanjaka arabola sy ny olona sahirana ao amin'ny Facebook ny resahako tsy mahita olona multimilliardaire zany ianao aty Facebook ka nde hivazavaza sy anompan'olona sy mahay vava tsy mahita olona zany ianao amin'ny Facebook hoe tanakavanina amin'ny président na ministre na général kitana efatra ka no vava mahay vava ao anatin'ny inona vava n'ireo mpaniratsiratsy fiteny ratsy ireo de io ianao mahita colonel na de colonel fotsiny aza de colonel ny andeha amaly teny ianao eo de tsy mahita an'zany ianao ny olona ambony rehetra ny olona manan-karena sy matanjaka rehetra de mahay fomba fiady miaro ny lelany miaro ny vavany tsy mikipetsipetsiko zany izy jerevonge fa zay olona ambony rehetrarehetra mahay vava atao anaty Facebook na ministre io ka mahay vava nikipetsipetsika teo taraboka daholo jerevao jere hitatsika inge zany ndraindray misy ministre mahay vava zay tany hitako tsara de hitako tsara zany vataratra mitaraboka hoa taraboka fony io zany tsy misy olona ambony zany ka mahay vava ka tsy minjera amin'ny tany zany fa ny olona matanjaka raha mbola tia tanjaka de ninina ataky mahazo azy ohatra ao amin'ny Facebook de may manakombona ny vavany izy ary raha mamaly ary izy de tsy manao amin'ireny le famalina olona tsotsotra mampalahelo kely reny fa mahay mamaly tsara mpaheny reny de au contraire an'izay ndray nefany tserevo daholo am'izay ny olona rehetrarehetra le mahay vava sy le miteny ratsy manompanompo anaty Facebook sy le an'ireny olona tsotsotra kely mampalahelo olona tsotsotra kely miady amin'ny fiainana miady amin'ny bus mifanesika amin'ny bus reny de mbola miady amin'ny mégaza anompana olona hoe aiza ny ahita méga de mitrosa amin'ny telomamba hitikerana fiainan'olona de ny olona sahirana rehetrarehetra sy mahay vava rehetrarehetra mitovy daholy mahay vava daholy de hitanao reny le mananonany reny fa ny tsy mahita olona multimilliardaire sy olona ambony zany ianao ka anompanompany anaty Facebook de fanasavangiko zany azonao ve zany zany zao fomba fiasa daholo zany comportement sa caractère filazan'zany toetra sa fitondran-teny zany sa tsy fantatro fa zany mianarana de mampantramanitra fantatra foana eny izy jereva ngefa ny rehefa mahita olona ianao ohatra olona samy ambony miady samy ambony miady tonga de le lalàna fotsiny bon allons atao constat de jerenany an'izay ny ady mimpanankaretsy mifampivazabaza de io ane nareo mahalala ny fantatrareo zay ko bon mahalala ny fantatra zay du coup le izy koa de toute façon miasa daholo reny mpanan-kare milamotrany izy fa jerevo ny olona ny tanàna mivava ny lelanao re tanao zany fotsiny zao de fa mila hay hoe raha tiandresy ianao amin'ny fiainana ka tsy te ho resy arabola tsy ho te ho resy ny fahantrano de misy zavatra mba miova mba rehefa le miresaka na miady bon jerevo mimpanan-karena na miady mivady raha mimpanan-karena sy milamina tsara izy milamina tsara mimpanan-karena ny olona fanolo bodrily tsy maheno feo tabatabo reo sy rehefa tsy mety moa ny fiarahantsika ro bon ny ankizy ny jerena zamo fanapaha-kevitry ny aza izy za raha teo zy mety hoe fahalemeko ny aza i bon miaraka amin'ny teny frantsay kely sisy de milamindamina izy ro miady izy amin'io fa nijerevo ny vady miady any ambany tany amin'ny tanàna misy anefa zany ny lelany tena famaly daka azy totondry reny zany zao de efa hoe ianarana na inona mampahantranao mampahantra ny fianakavianao
inona ny mampanakarena ny mpanakarena teditotomana tena mazavazava pasteur hoe resinina zany ny sasany de maresinina ny sasany a toetra pasteur zany ro iaraka an'izay fanoetin'ny pasteur teo zay a no anisan'ny tena hoe voiziny ao anatin'ny tia fiarahana ao amin'ny tia séminaire matanjaka de matanjaka ity ilain'olona pasteur zay zavatra satria raha mizovan'ny fotoana ankehitriny zao a de tapatapaka ny jiro tapatapaka ny rano ora nefa zany a misy karazana tolotsaina manokana nomen'andriamanitra ny pasteur atao anatin'ny fitoniny no natongavan'izay tolotsaina zay hoe zao ndray ny zavatra zay atao Facebook zany zany ranonay nefa misy vaolana ary mitondra vaolana ho an'ny satria ianao raha modisy mitabataba de le sainao lasa kely fa rehefa mangina ny vava de ny sainao ndray ngeza be de nanao lavadrano zany amin'ny 20 mètres 20 mètres ny iny izy ty ny hauteur ny sans profondeur sy ny filazan'izany matsiro ny rano am'izany te eny ry avako misaotranao hatrany manaraka n'izao fandarana zao raha vao zao ianao vao manokatra ny antenne dia ao anatin'ilay famohan-kevitra ny soratra masiny a indrindrandrindra ireo karazana fomba maro zay afahanao miatrika ny fiainana zay ny tena ifampiresahana eto a amin'ity loha hevitra zay iaratsika eto am'tya fahita lavitra ity araka an'izay zavatra zay fanoetinao teo zay mamerina vetivety atombo satria mety zao pasteur ny olona vao manokatra ny antenne ny tona pasteur te tao anatin'ny famohan-kevitra de ny hoe ny mpanakarena rehefa mifamaly izy mivady tsy de hita hoe mitabataba be manao hoana na ny olona fiarahamonina tsy malala hoe miady izy mivady fa ny olona ambany kosa nefa le ambany le resaka eto tsy miresaka faripiainantsika fa miresaka ambany toetsaintsika eto a hita kosa tonga de milelalela mialatsiny moa le manao an'ireny karazana tena reny mihitsy a eo zany de efa profo manokana zay afahana mahita hoe andresy amin'inona io tokatrano io ary horesy amin'inona io tokatrano io arak'izay zavatra zay fa nazavianao zay mihitsy pasteur no etiko raha miainao ny pasteur ary raha mandinika ny pasteur sy mijery an'ny pasteur eny foana pasteur atreto tena hita hoe miaina ao anatin'ny fahalemem-panahy ary fahalemem-toetra efa ndresako teto moa zay fa ohatrany mbola tsy ary nisy fotoana pasteur ka hoe tena hiko fa tezitra de tena maneo réaction na fahatezerana be mihitsy a nefa amin'ny olo manan-kaja tahaka anao lelan'Andriamanitra inoko sy antenaiko fa misy ihany ireo karazana pression izay manery an'ny pasteur na ireo mpikambana ao anatin'ny fiangonana na ireo olona zay ivelan'ny fiangonana na ny fianakaviana avy any amin'ny côté an'ny vadin'ny pasteur ny fianakaviana avy ato amin'ny côté an'ny pasteur misy repression izay toetra izay ve pasteur sy izay toetsaina izay ipetrahan'ny pasteur amin'ny toerana zay mangeza ny pasteur io no azo inona hivoaka ao anatin'ity séminaire mandritra n'ity ray volana ty tompoko azavaiko tsara za taloha miady mivady foana efa pasteur zao miady mivady foana de anao nefa ianao mpitory teny ianao mpitory filazantsara ianao mpitaiza olona de tsy mahazo aina koa satria rehefa miady mivady de ndraindray herinandro tsy mifampiteny eny mifampimonjolonjo milongolonjo de tsy mahazo ianao moa amin'ny mahapasteur anao andeha ho aizy raha ny olona tsy mivavaka ngeny mifampilongolongo ohatran'iny vehivavy betsaka de lasa izy mitady vehivavy any ambodiny sotro rehetrarehetrany de manala fony any izy de ianao nitavela eo de vehivavy nitavela eo fa anao amin'ny mampanompon'Andriamanitra nga afaka manao an'izany de miatsika mihitsy ahoana ny fomba andeferana ahoana ny fomba ilamina ny tokatrano satria ho anay amin'ny mahapasteur anay ohatra de rehefa mikorotana ny tokatrano de misy fiatraika amin'ny fony zany any amin'ny fiangonana de ny fiangonana nefa ny matimatesanao io no asanao io ny efa nanoloranao tena noho izany raha vao tsy milamina ny tokatrano de misy fiatraikany any amin'ny fiangonana noho izany raha tianao androso ny fiangonana de tsy maintsy atao zy ampilamina tokatrano de nianatra miaraka amin'ny fanahy masina mihitsy ahoana ny ampilamina mba tsy de isiny ny ady matetiky ato tokatrano mba tsy isiny ny fifahamalina mba tsy isiny ny fampimonjomonjy le izy mako ane tsy maninona raha mba mifampimonjomonjy no ka isaraka tanteraka ninona fa le izy tsy afaka misaraka azonao fa ifampimitsikitsika eo ihany ve de ifampiresaka de misy zavatra ianarana de lazaiko anao a fa maro amin'ny olona no manana problème tokatrano am-piangonana sasany eo andala-pisarahana sasany efa misaraka
fa miain'ny toroteny sy ny fampianarako ny zavatra ampitaina aminy le izy tsy le hoe vavaka fotsiny le mahare zany vavaka fa misy devoly manakirotany de livrena fa misy devoly sy zay fotsiny le resaka fa inona ahoana ny fomba hiatrihanao ny korotana tokantrano ahoana ny fomba hiatrihanao ny vadinao mampirafy io ohatra zao raha misy vehivavy anankiray mampirafy ny vadiny de fatany hoe mampirafy ny vadiny de inona ozy izy ianao ny ataony milongolongy izy tonga ao an-trano milongolongy am'le vadiny de tezitra be de evarinao de tsy manome fitiavana an'le vadiny tsony or le rafy vaviny eny fa tsy ambadika papa pizza ina chocolat ianao vao tonga any an-trano vao tonga any am'le rafy vaviny de fa lany ina izy ty lobaka de fa letsya minana dité letsya aloha letsy fa sy ny vadiny lakoa any letsy kizitombelona iny izy koa efa lehibe fa telo amby efapolo taony tsy manina any letsy sivasana fa za koa ty vonona nampiany lafony jirefo tongilana ho azy ny fony le ranga atao am'le rafy vaviny miditra ty am'le tena vady izy olona vady milongolongy tsy zany zao milenaranao zany hoe ahoana le fitiavany ny tedavinao le fony ny tedavinao mba hiverinao atokantrano le fomba akanao fony anefany mifanohatra am'le zavatra tokony atao mihitsy azonao zay zao ray faharoa le rafy vavinao ary atram'izay ny rano tam'le vadinao de mahazo indaminité le indaminité any vadinao omeny an'le sipakeliny ary de mihetsiketsika be izy de manao tsara tarre de manamboatra tarre de tena manao estetika be izy de manamboatra volo izy de mividy akanjo friperie am'le reo amin'ny iasarabeka le amin'ny Facebook reny le kanjo mora be reny izy le lohanetany reny izy mihetsiketsika be de miamahazo aina azonao ianao hoe tsy mieritreritra an'le ditram-badinao tsy matory andreo manalina mitomany de miamai azonao jereva ngely izy miamai de le vadinao mahita an'le kizy vavy atsy le sipany miamanja miditsy ao an-trano izy miarafotsy be ianao miamai zany zao zavatra zay lazaky hoe ianarana le fomba fandaminana azy ny frazy entina miatrika ny ramose ny toe-po tokony ananana raha mampirafy ny vadinao inona ny zavatra mitrangy le sipakely atsy miezaka manome fitiavana dia tena hoe mizara fitiavana de manao zay tena zatao ianao ndray alazanao any amy rafozanao izy rafozako maditra nge ato risary mampirafy anay izy ampedinao amin'ny rafozanao izy ampedinao amy dadanao sy ny mamanao vo maika miasarotra ihany le raraha de zay ty mahatonga mifony le ranga miamtongilana ato miamtongilana ato ny afarany divorce nefa filaminana tokantrano nefa filaminana ny tiany tantratsarina zavakafa ndray no mitranga za zany mahatonga anazy zany teditotomanana hoe misy zavatra be da be tokony ianarana mba hafahanao mandresy eo an'lohany ady ohatra raha tokantrano ohatra ny zanakao mifokarongony zanakao efa anaty adalana zanakao tena hoe misy karazana oatra mako teditotomanana misy ohatra tsy tianao mihitsy ny le ankizy vavy miaraka amy zanakao laha tokany mety hoe lehibe noho izy le ankizy vavy na mety efa niteraka de tsy tianao mihitsy le iny izy ty le zanakao laha tokany satria anao sary-piarandre zany hiaraka amin'eo ankizy vavy efa niteraka io de ny ataonao ny manaratsy an'eo ankizy vavy io ny ataonao ny manaratsy an'eo ankizy vavy io elavy amy tapina ny masony lahy elaly ty manja be ohatra zao iny anely ty efa ohatra zao ny zavatra tokony ho takatsika nefa te ditotomanana de zao raha vo ny zavatra anankiray miraikitra ao anatin'ny fon'ny olona iray de na tsy manja aminao ary io de io manja be aminy de arakaraky ny tedavinao fomba ampisarana azy tsy possible io nao velesinao mikofafa ary io na velesinao boiranao misaraka amin'io fa vo maiky arakaraky ny tedavinao fomba vo maiky amrehatra le afitiavana azony tedily izy vo maiky amrehatra le afitiavana de iny le tsy voatana tsony
de ahoana renefa de anao zany tsy miteny manao ody fitiany eletsy hoe ivevaviny manao ody fity sinsisinsis vao maika tiany io fa misy fomba te de totomanana iatsehanao an'ireny ahoana ny azahoako ny fony ty zanako ty ahoana ny tokony atao mba isarany amin'ny vehivavy fa tsy mety aminay mivady io fa ahoana ny tedy mamaraparana sady pasteur tena sotra ny fomba famohan'ny pasteur hevitra fa sarotra takarana sarotra iainana tena tsy haiko nareo atao anatin'ny tokantrano ato na misy fanesen-dahatra ohatrana raha ny marina pasteur mitinako azy vetivety teny hoe ny fahavalo voalohany zany de tsy ny devoly fa nitoetra ny fahavalo voalohany zay nanisany hoe raha mitinako azy vetivety tena zava-dehibe pasteur zay mamaraparana sady pasteur tsikany ray minitra anoany no fepitona sisa zay afatsika am'rahala mianaka mifampiresaka eto pasteur ka apitako am'reto vahoaka reto ny toerana zay amin'ny ankapobeny zay resahana makasika an'ity séminaire ity sabotsy fa 7 volana novembre fotoana lehibe sady goavana miezinezina hoia ny fotoana tsy nateraka ny oresy trano vanavahan'ny olo koa les 3 frères andrefa nambojanahary ampita ny toby raha tsy mandrava zany hoe ravy aty amin'ny fasankarana de lalana iakatra andeha ho any anosy de eo misy an'ilay toerana zay talaky maso be izay tak zany any koa atsika ny aty amin'ny temple de la foi bypass misy an'ilay are ny ambomanambola de rond-point plutôt oui merci misy an'le rond-point ambomanambola de eo misy an'le plaque ngeza be izay misoratra ny temple de la foi bypass zay eo no fahatsikany miditra amin'ny toerana somary ngezangeza ihany ny toerana ary tsy problème mihitsy pasteur ny amin'ireo toerana reo ngambany raha ozaka ny bakasika ny fiara ay malalaka fa de tena ok tsara ny parking mahazo tombony ihany koa atsika ny aty amin'ny fatrany ampitatafoka mbo miadana ankady tany aty satria eo amin'ilay trano lehibe amin'ny eo amin'ny arène bus ambo miadana le trano lehibe edico ao ilay toerana zay anataterahantsika ny any ity fotoana lehibe miezinezina ity ankarobato eo ihany koa atsipa ambany atsimo commune le izy ambany atsimo commune yalana atsimo tompoko fa tena indraindray adiny mifaroratra lelela safady indrindra ambany atsimo commune eo ihany koa tompoko misy an'izay toerana izay anataterana an'ity séminaire ity afonja de afonja tompoko ny fotoana ao anatin'ity ray volana tetya pasteur zay le izy le 9 novembre 16 novembre 23 et 30 novembre no amaranatsika azy ianarana ny rapivarotry ianao inona no mahatonga ny tsenanao mikatso de misy zavatra ianarana io de mandeha io ty de totomanana misy arabe-dabe ianarana amin'ny fiainana na amin'ny fahasalamana ninina na ny atonga anao tsy horesy tsy nateraka horesy amin'ny valo sasany fotoana io amin'ny toerana rehetrarehetra ary manerana ny trano fivavahana vaony oloko ieraka Tananarivo io congrès séminaire lehibe io tahiny tompo ianao zay tompoko fa de mametraka veloma mahafinaritra ho atsikany tahin'Andriamanitra koa tsika tompoko veloma tompoko tsy nateraka horesy ianao tsy nateraka horesy ianao tsy mbola miova Andriamanitra tsy miova ny heriny mitsangana reseo ny akivina fa tsy nateraka horesy ianao séminaire lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy fa 7 volana novembre fa 9 fa 13 ary fa 30 volana novembre ho avy zao amin'ny 8 ora sasany maraina tsy diso ampianarana anao zanak'Andriamanitra ny fomba fiatrehana ady ampianarana anao ny fomba fiatrehana ny fahavalo ahoana ny atao atonga anao tsy maintsy mandresy tsy maintsy mandresy manolona ny ady fa ny baiboly milaza fa manotritra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika ho tanterahana manerana ny trano fivavahana vaony olo eto amin'ny Tananarivo indrindra eto amin'ny 3 frères ndefa nambojanahary Jerusalema Karobato eto amin'ny maison Edico ambo miadana ampitatafo farany ary amin'ny bus di ary eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny Arevosary andraisanao fampianarana tsy vavaka fotsiny ataotsika tsy délivrance fotsiny ampianatra anao fomba fiatrehana ny ady atonga anao tsy maintsy andresy hitondra ny fampianarana amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala miaraka amin'ireo pasteur mpiara-miasa rehetra eto amin'ny trano fivavahana vaony tsy nateraka horesy ianao